Ela fa raikitra amin'izay ny fasafasy izay ataon'ny Général Serge Gily, sekretera-panjakana miandidiny zandarmariam-pirenena sy Andry Biary izay fantatra amin'ny anarana hoe alias Remena Abo, ampamoaka ny afera fianjerany Angidim-by amin'ny endriny vaovao. Izany rehetra izany dia niainga tamin'ity horonan-tsary izay nataon'ny Andry Biary ny tantara mahakasika ny fianjerany helikoptera ny Desambra 2024. Saky mahakasika ny accident nahazo ani Général Sibongi izay nanjera tamin'ny Angidim-by. J'adresse direct à vous, monsieur. Général Sibongi Digélé. Et j'adresse aussi à tous. Am olombelo zay mahatsapatena fa olombelo concerné ary teneny eto ny anarany. De mbola misy koa ny tsy ho tenenina ny anarany. Satria mety hisy tadiavana anao, na mety mahafinaritra anao, na mety tsy tao anao. Fa ny gradinao aloha de ho tenenany sy ny toerany sy ny asa nataonao aloha tsy maintsy ho tenenina eto. De anjaranao mahatsapa sy anjaran'izay mahalala koa manontany rehefa avy eo. Voalaza tao anatin'ity vidéo ity fa tsy tonga ho azy zany ny accident zay nahazo an'ny sekretera-panjakana iny fa zavatra efa nomanina ary efa maty paika. Raha nijeran-kaiky ny vata mangatsiaka ny pilote izay nitondra azy ireo dia misy diana bala tao amin'ny lohany. Mazava ho azy fa nisy fifampitifirana tao hoy Andry Biary. Raha namana amin'izay io raha lanay maty io le voatifitrato ka vokato zahay mahalala an'izany na ny tapenam-bava na ny vehivavy. Ny lehilahy mahafantatra na tsy nahorohoro. Ary tsy zaharery fa maro anisany havana mahay hoe misy diambaly io. Ary nareo kory miaramila vendrana mpandrombo. Mahazo manao autopsie nareo fa io fatin'io la pilote io misy loka avy ato amin'ny lohany ato. Diambala. De samy jamba daholo zany nareo. Aiza le fampianarana nataonareo any amin'ny CMP. Aiza ny ankety. De hatraiza. De ina nivoaka eo. Tsisy mahafantatra zahay fianakaviana. Tolora manamboninahitra de mena vola de tena toka de vita. Tampitra eo zany fiainan'olombelona. Izy nareo. Tsy tampitra io zika avy any andron'ny kiama, mason'ny kiama. Eo i masony Allah subhanahu wa ta'ala tsy nitampitra. Nisarongitra eo ary tonga aminareo. Ny accident ny Angidim-by. Helikoptera rangave mitovy amin'ny bisikleta manao accident. Ny bisikleta manao accident za tsy milatsaka ny laseliny. De ona zany le seza. Sa robot firaky maro moa Sibongi. De seza ny helikoptera ao anatin'ny accident iny il a mis comme ça. De nandesiny. Mais le 16 c'est pour l'autre qui a fait les coups. Qui a bombardé les deux là. Fatany seg zany. Fa manino izy tsy miteny. Héros. C'est pas héros. Héros. Panavitra ain'olona na héros ny firenena fa héros vola. Eo anatreny zany rehetra zany dia tsy miteniteny fahatany Andry Biary fa manana proof. Capture d'écran, horonan-peo, horonan-tsary, sary sy ireo proof maro samihafa zay azo anaprofona fa tsy tonga ho azy zany iny fianjerany Angidim-by iny. Fa mandinina rao andefasako capture. Mandinina rao andefasako feo. Ary tsy maintsy halefako eto. Rehefa tsy mitohy mivoaka ny marina. Raha namana miala avy any handeha hody amin'ity tanàna handehanany Cap ty de hiazo ny Tananarivo satria vady aman-janany avy aty la France hizotro ao Tananarivo. Imagine sa. Manao korotse fa harariny reny sady vady. Vadinao tsy miasa ankaikinao ao. Di moment nangala congé miasanao hamonjy vadinao. Anatin'ny avion iha zany ty prend l'avion Charles de Gaulle. Anatin'ny avion ao iha. Hamonjy valinao hanorokanao aéroport evato. Miateriry amin'ny aéroport fianakavianao rehetra tsy lambahoany ndraiky ranomaso mamonjy anao hoe valinao maty. Raha mba olombelona reo mizaha eo sy miheno aheo.
Mampitsatsy anareo plasina niny ranabavina iny, maty valy, maty rahalahina iny. Sireo fianakaviany. Mazava ho azy fa taitra ny orooro General Sherza raha nahita niny fitantarany Andry Biahary mahakasika ny fianjerana Angidimby izay nitondra azy ireo. Tsy ny andry ela 4 ora taorian'ny vidéo izay nataony Andry Biahary dia niresaka tamin'ny mpanao gazety i Serge Gillet nilaza mahitsy fa mpandainga i Andry Biahary. Proof voalohany, i Andry Biahary tsy nanatrika an'izany accident any Angidimby zany. Faharoa, tsy manana an'izany proof zany mihitsy i Andry Biahary hoy Serge Gillet. No ireo rehetra ireo dia nangataka ny amoahana proof tsy misy atakandro i Serge Gillet. Ankoatr'izay nangataka ny anao duplex fasafasa amin'ny televiziona i Serge Gillet. Ny tanjona dia ny anaporofona amin'ny vahoaka malagasy ny marina mahakasika ity fianjerana Angidimby ity. Ny Andry Biahary mitondra proof zay irairaina ato amin'ny tambazotra-tserasera fa i General Serge Gillet kosa itondra proof zay ampelatanany ao anatin'izany ny vatantenany izay niatrika ny fianjerana Angidimby tamin'izany fotoana izany. Raha ohatra ka tsy mpandainga anao monsieur Biahary zavatra anankiroa mipropozena aminao. Voalohany, avoao androany le proof hitandretrarehetra fa aza ataonao avoakanao kely dia avy eo anao miletika. Faharoa, ndao anao duplex, ianao no misafidin'ny journaliste sy ny télé tianao fa ho avy zay dia ho avoakanay eo fa mpandainga anao. Farany ho antsika vahoaka izay mino na tsy mino jereo tsara iza moa le olona io, inona le nataony tany aloha ary inona ny alany teto Madagasikara. Fa firenetsika ty tsika tsy manaiky lainga afafy amin'ny vahoaka hanakorontanana ny olona indrindrandrindra. Tenenina atao amin'ny folo alindao hoe mifampitifika izahay. Tsy nijanona hatreo ihany General Serge Gillet mahakasika ny afera fianjerana Angidimby ity fa ny vahiny tao amin'ny fandarana manokana tao amin'ny TV Plus izy niaraka tamin'ny namany izay avotra soamantsara nandritra ny accident hélicoptère iny. André Narson lahy tsara Jimmy mécanicien ho asany. Satria moa izy roa tsy dia niresaka firy mahakasika ny fianjerana Angidimby taoriany iny tranga iny. Ity fandarana tamin'ny TV Plus ity no nanararotana ny henonan'ny Jimmy lahy tsara mahakasika ny zavatra nosedrainy nandritra n'iny tranga iny. Androany zany vao tena hoe midetaille anazy za misy zavatra tsy fantatro nanjo anazy satria zay moa tsy tafaresaka hoe dia tena naharitra be mikasika an'io. Mifanalavitra koa moa ny asanay ny tantara ny zavatra nosedrainy, zavatra niainana nandritra n'iny tranga iny ilay tsara Jimmy. Samy nanavitra ny tenany avy izy ireo nandritra n'iny fianjerana Angidimby iny. Noho ny orambe sy ny rivotra mahery sy ny onjan-dranomasina dia tsy dia nifankahita firy izy ireo tao anatin'izany tranga izany. Fa kosa niezaka ihany ilay tsara Jimmy ny siosioka, ny kikika, ny antsoantso hoe sao dia mba misy mifanakaiky ihany dia afaka mifanavotra. Noho ny orambe sy ny rivo mahery dia samby amin'ny toerana nametrahany onjan-dranomasina avy izy ireo ka tsy nifankahita tamin'izany. Tany an'le jiro no narahako. Ka zany misy olona ray nanaraka anahy tao. Da teoriana moa zany vao fantatra eka moa Andriamatoa General le izy no nefa nandeha teny no niantso ako. Iza ny atakaiko dia misiko ako. Misy olona miantso vonjeo tsy fantatra hoe iza le niantso vonjeo. Dia misika ihany ako sady miantso vonjeo ihany koa. Dia sady manontany hoe iza ny atakaiko. Iza mbola miaraka amiko zany. Satria sarerina anao Gillet tamin'io fotoana io. Dia niantso ihany ako, niantso misy mamaly. Zaho izy. Dia misy manontany hoe izy ianao. Dia zaho le mécanicien teo amin'ny place ny copilote. Dia mandeha any moa dia isaky ny manana kely miantso foana. Manontany foana iza ny atakaiko, manontany zany hoe iza ny mbola atakaiko. No nefa fotoana elaela miantso ako tsisy namaly intsony. Miantso ako, misika ako tsisy mamaly intsony. Dia eo zany hoe za rehetra sisa zany no velona satria tsisy olona intsony namaly anahako. Dia niezaka zany aiza no aleako. Dia rehefa mitraka moa za dia ry misy jiro. Da amin'ile côté misy jiro foana ny ezahako mandehana. Fa tsy tody mihitsy ahako. Raha mandeha milomano 5 mètres tsy ple vagy any amin'ny 20 mètres indray.
eto ihany koa General Serge Gillet dia mametraka foana fa diso ny filazana hoe lozam-pifamoivoizana efa nomanina ireny. Diso izany satria ny zavatra nitranga tamin'izany dia accident, tsy misy nanampo ary tsy misy nanao planina izany. Proof azo raisina tamin'izany raha ohatra ka efa fantatra hoe hanao accident izy ireo dia nisafidy ny andeha tongotra i General Serge Gillet. Marina ny teneniny teo hoe salaminazy zao tsisy gilet ary rehefa hiditra tanaty hélico zay raha matadidy lieutenant Djiby dia nanontany hoe aiza lesy ny gilet-nay. Namana tamin'iny tsy gilet ta satria gilet anankiroa ihany tao anaty hélicoptère dia ho an'ny équipage. Zay de zay moa zany règlement de zay miaramila dolo ingeny tao ary tsisy nitritra zany hoe accident tsika ty tsisy nitritra zany fa raha nitritra zany tsy nandeha hélicoptère za fa nandeha tongotra zany akanesorany vongo. Ahoana ho nitretanao hoe isan'izany fa zay le loza tsara koa zany alalatsika an'izay fa tsisy loza hoe homanina zany ka andeha amony tena andeha amony tena avenao fa zao ary tsy fotin'izaniza koa io pilote erenge genre kely olona navita exploit be izy tamin'ny fitorana fiaramanidina io fa rehefa ho avy ny loza satria toetrandro za moa fa nanazava zany hoe nisy rivotra dia nisy oranandro ka raha tsy mahita zay zany anankiray donc atreo zany aloha fahitako azy dia tsara koa ngamba ny azavaina satria za efa nanazavany anahy koa fa afaka manampy rehefa aveo hoe ny fomba nahitan'olona ny lieutenant Djimy ngamba tsara nytanina anazy fa ny anahy moa zany efa nazavaiko ihany satria io miteraka resabe koa dia hoe satria le izy complot dia namboamboarina io dia sarotsarotra ihany ankoatr'izay raha ohatra ka tsy ampy ny vahoaka malagasy ny proof zay apetraky ny General Serge Gillet, raha ohatra ka tsy mahafapoany malagasy ny proof zay omeny, vonina izy anao scénario alaina antsary iverina amin'ny toerana zay nilatsahan'ny hélicoptère, vonina ilomano mandritra ny 12 ora manomboka amin'ny fitora alina ka hatramin'ny fitora maraina ohatra ny tamin'ny fotoana ny anjeran'ny hélicoptère tamin'izany fotoana izany. Izany rehetra izany dia anaprofona amin'ny vahoaka malagasy fa tsy lainga ary tsy niforonina ny zavanitranga tamin'izany. Zany ray moa zany vonina tena vonina ty tena avy fo ho anareo zay tsy mino andao hiverina anytsika tena vonina za tsy miangazeny ty zany lako ty za mako zany tsy mba matanty an'izany hoe zavatra tenenina tsisy proof tena vonina za fa hoe mety ho an'ny requin ve za am'izay fotoana zay tsy manino raha izay ny mahavany olana ampisinda ny sainy rehetrarehetra azo averina iny zany hoe tsika tsy tondra hélicoptère ntsony fa hoe alatsaka amin'le toerana zay amin'ny andro arivo ohatran'iny za dia ho arahanareo caméra za maty moa za dia zay ny andro afatesako fa za zany ohatrany hoe marary ihany ny fonao le hoe le olona tsy nahita n'le izy tsy niaina n'le izy mampiteny sary ary asiana fankalana ao anatiny fa zany hoe ajaina ny anina rehetrarehetra ajaina fa tsy mba fidiny ho anay nge no ny anjera tao eto ampamarana dia zao mafana dia mafana ny raharam-pirenena amin'ny fotoana irisantsika izao. Izy tokoa ny fasafasy zay ataon'ny General Serge Gillet sy Andry Biahary Rampitso Zuma 3 novambra 2024. I General Serge Gillet vonina anaprofo amin'ny vahoaka malagasy fa tena nisy tokoa ny fianjerana Angidimby. Vonina ihany koa izy anaprofo fa tsy nisy fifampitifirana zany tao anatin'ny hélicoptère fa tena katastrofa no zavatra nitranga. I Andry Biahary kosa vonina anaprofo amin'ny vahoaka malagasy fa efa planina maty-paika iny fianjerana Angidimby iny. Vonina anaprofo amin'ny vahoaka malagasy fa fifampitifirana no natonga iny fianjerana Angidimby iny. Zoma 3 novambra 2024 no afantarantsika ny marina. Zay ny vidéo tsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray.